izay manan-tsofina aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. Amen. Apokalypsy 2:1-20. Ry havana malalo amin'ny tompo, hainao moa ny antony nanasiana sofina anao. Tsy natao hiainonao ny hira n'izao tontolo izao fotsiny io, na hiainonao resadresa-paona n'izao tontolo izao, na hiainonao izay zavatra mety mampalahelo sy mahakivy ny fonao. Tsy izay ny nanomezan'i Jesosy anao ny sofina. Nanomezan'i Jesosy anao ny sofina roa dia izao: hiainonao ny teniny, hiainonao ny teniny isan'andro. Ary io ny ampirisian'izao teny eo amin'ny Apokalypsy Jaona izao: aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. Ny fanahy masina dia tia hibitsika aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro ry havana. Mila mangila tsofina mandrakarivintsika ka maniry handresy hihaino ary handray ny tenin'Andriamanitra rehefa mifomaraina ianao dia izao: tenin'Andriamanitra tsy davina. Aza maike vao mifoha eo am-pandriana dia inona ny feo henoko? Feo any avelany ihany, feo any antokotany ihany, feo anatin'ny radio, feo hira resaka izao tontolo izao. Tsy izay no irian'Andriamanitra eo henonao, fa ny feon'ny fanahy masina. Io riariany no manitsa ny lalantsika, io riariany no hitari-dalana anao amin'ny fiadanana. Fa izay maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ireny ny atao hoe mpandresy. Ary izao no lazain'ny soratra masina eto: izay maharesy dia tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. Misy fahafatesana roa angery havany, misy ny fahafatesana voalohany ary misy ny fahafatesana faharoa. Izaho sy ianao tsy maintsy handalo fahafatesana voalohany satria samy mandeha tany. Eo ny tambon'ny ota eo. Raha notendren'Andriamanitra tsy ho fato mandrakizay ny olombelona tany am-poalohany noho ny fahotanana taony tao amin'ny sahedena, dia lasa voatendry tsy maintsy ho faty ara-nofo izy. Tsy maintsy handalo ny fahafatesana voalohany isika rehetra ry havana raha mbola tsy avy ny tompo. Fa ao aorian'ny fahafatesana voalohany mbola misy ilay fahafatesana faharoa. Io ilay antsoina hoe fahafatesana mandrakizay, io ilay fahoriana mampijaliana sy fidradradradrana sy fitolokona ao amin'ny farimy rehatrafo. Io ilay voatendry ho an'izay tsy mandresy, ho an'izay resy rehetra, dia voatendry ho azy io. Ny atao hoe resy na tsy mandresy dia izay rehetra voagejany Satana, izay voatariky Satana tamin'ny fomba ratsy n'izao tontolo izao, izay voatariky Satana hiala amin'ny Jesosy Kristy, izay voatariky Satana handao an'Andriamanitra, izay voatariky Satana hiady sy hanohatra an'Andriamanitra, izay voafitaky Satana amin'ny fandrosoana sy ny fanatontoloana manimba eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany rehetra izany ilay andovany fahafatesana faharoa. Ianao raha mijery dia hoy ianao hoe misy ilay fanoharana ataontsika hoe mpanan-karena ianao, mahantra ianao, fotsy ianao, mainty ianao, izao ny fiavianao, fa zah ianao gasy ianao, fa na izany na tsy izany aza nefa rahanao dia samy maty daholo. Ekeko izay, samy maty daholo nefa rahana. Fa izao ny ao aorianan'izay mbola misy fahafatesana faharoa, ary tsy hitovizana iza mihitsy izany. Ilay faharoa dia ho an'izay mandresy reriany. Dia n'izao ry havana meteza ho isan'ny mpandresy. Roainy devoly dia andositra anao izy. Toerony devoly aza manaiky kitiany, aza manaiky anatonany, aza manaiky ho lambolambony sy ho tambatambazany amin'ny teny malefaka sy ny fitariana sy ny rendrarendra n'izao tontolo izao sy ny mena miravoravo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Aza manaiky ho fitahany devoly amin'ny alalan'ny vola amin'ny-karena, fomba ratsy, fitadiavana, mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mijoro tsara ry havana, mba tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. Mafy angeza no hosimban'ny fahafatesana faharoa izany ry havana. Aleo simban'ny aretina ranofo mijalijaly eto amin'ity tany ity, mangirofiry mijaly ekena izany, toy izay simban'ny fahafatesana faharoa. Izany no tena farafahoriana. Meteza ho mpandresy ry havana, mangatà fahendrena amin'i Jesosy hiatrehanao izao tontolo izao. Mangatà ny fanahy masina isan'andro mba hitarika anao. Fa ho an'izay tena miaraka amin'i Jesosy dia mahazo matoky ianao, fa handresy ianao hahazo ny fiainana mandrakizay. Amen.